Resaka n'izay sihatry ny atontondro izay antsika dia ho tanterahana eny amin'ny ANSMP Floheny manomboka rahampitso hatramin'ny alahady ho avy izao ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara amin'ny taranja Savate Box Française mitondra fanazavana sy ny tsara ho fantatra mahakasika izay moa ny filohan'ity fédération momba azy ity. Ny préparation ngambany efa azo lazaina hoe milamina tsara daholo rehefa ny ankabeazany 90% ny zavatra atao efa mipetrapetraka avokoa. Ny ligue-paritra nasainay 1/20 izy rehetra tonga daholo andray anjara. Manodidina ny 50 eo no isan'ny combattant ho avy anatrika andray anjara amin'ilay izy. Mbola tsy nahita ny fitantanany teo aloha koa aloha ny tena marina, kanefa ny na tsy nahita aza miezaka hitondra zavatra tsara ho an'ny mpikatroka taranja boxe française Savate. Ny safidianana an'ilay toerana ao amin'ny ANS tsy dia hoe ny safidianana loatra satria tery le fotoana, tongotra be le fotoana dia tao no toerana akaiky nentina metrana an'ilay izy. Fiarah-miasan'ny fanjakana, ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena milamina tsara daholo ary anisan'ny angatahany zareo dia hoe mila manao tatitra, mila manao rapport d'activité isaky ny fin du mois. Izay zany ny tena fangatahany zareo hoe le ezaka rehetra atao ao anatin'ny 1 mois dia misy rapport d'activité ho tanterahana foana ary efa ao anatin'izany zahay amin'izao